Miarabantsika rehetra indray tonga manatrika ny famela belarana Ratsoratra Masina androany arivo. Andro fa 12 androany. Efa madiva zany ny fotoana hidinan'ny fiaramanidina izay nisy antsika tao anatin'izay voyage lava dia lava kanefa voatoy ny maly zay. Ary misaran'Andriamanitra amin'ny fomba manokana isika noho ny tombontso manokana izay nomeny antsika tonga teto amin'ity toerana ity isakariva. Andre ny teniny manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio. Ary androany arivotsika dia samy anontany tena manao hoe fa inona indray izany no lazain'Andriamanitra mambaran'Andriamanitra amintsika. Araka ny lohateny izay efa nolazain'ny anabavy teo, izay mihinana dia mihinana ho an'ny tompo. Iresaka momba ny hanina zany tsika androany arivo ary avana amalarisany. Tsy niresaka ara-panahy hoe mandeha mivavaka sy mamaky tenin'Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika fa zava-dehibe ihany koa na dia niresaka hanina sy sakafo aza aleo hivavaka isika alohan'ny hanombohana an'izany famelabelarana izany. Andriamanitra tonga eto indray izay amin'izao hariva izao. Ary ny fahasoavanao irery ihany no ahafahanay miditra eto amin'ity toerana ity. Handreny teninao satria fantatray fa manakambara aminay amin'ny alalan'ny soratra masina ianao. Koa dia mangataka izahay mba hitenenanao aminay tsirairay avy, mivantana ty amponay amin'ny alalan'ity mpanomponao ity amin'ny molotro mangovotra kanefa amin'ny herinao dia ny herin'ny fanaonao masinao antanterahanao an'izany. Ary dia atsapan'ny fitiavanao izahay, atsapan'ny famindram-ponao izahay, ary vonina hankatoa ny teninao satria mety aminay indrindra izany. Tsara aminay izany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'ny Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Amin'izany ny apôstôly Paoly, na mihinana na misotro nareo, ary tsy vitany hoe mihinana sy misotro fotsiny, fa hoy izy hoe na inona ataonareo, na mandeha nareo, na misaintsaina nareo, na mijery nareo, na manoratra nareo, na matory nareo, na inona ataonareo, dia ahoana hozy izy? Ataovy voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetrany. Izany mila manontany teny zany tsika. Voninahitr'Andriamanitra ve ty? Akasitran'Andriamanitra ve ty? Raha tsy voninahitr'Andriamanitra na tsy akasitran'Andriamanitra dia aza atao zany. Satria mampalahelo an'Andriamanitra isika. Misy fanamarihana vitsivitsy eto alohan'ny tena hidirana amin'ilay resaka momban'ny sakafo na ny hanina. Voalohany indrindra ny fitsapana na ny tentation izay nahazo ny olombelona riavana dia fitsapana mifototra amin'ny resaka hanina. Tsy marina ve zany? Hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, aza hanina io, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia aninanao? Ho faty ianao. Hanina voarara mbola nohaniny Adama riavana. Ary dia nahatonga ny fahotana sy zao fahoriana manjo antsika izao. Resaka hanina no nidirany ny fahotana teto amin'izao tontolo izao. Faharoa, tantaran'i Esau sy Jakoba ao amin'ny Genesis 5:20 aloha ny voalohany. Dia avy eo makao amin'ny Genesis 7:20. Le Genesis 5:20 dia manambara antsika ny izy mirahalahy. Esau io dia menamena hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra. I Jakoba io dia voalaza fa na mingana na dia tao ankibon'ny reniny azy. Ary Esau dia mpiasa indray atoandro dia tonga avy any am-piazana tany. Angamba tsy nahazo na inona na inona. Ary dia naheno inona moa zany natsapa ny fofona sakafo lentille. Lentille miloko mena. Karakarain'i Jakoba atao tokantrano tao. Mba omeo ahako fanoana, reraka.
Hoy Jakob manao hoe tsy meko ianao raha tsy varotana ho amiko io ny fiziko inao, atakalo zany. Meko sakafo ianao dia ny fiziko inao menao aho. Ary ny fiziko ina riavana amin'izao fotoana izao amin'ny inona moa zany amin'ny foko n'olona any amin'ny reny toerana izay mbola mandala ny fanaon-drazana fahiny reny zany traditionnel dia mbola zava-dehibe zany fahazokiny zany. Zay ve? Ny zoky ao amin'ny ankizy zanaky ny ray aman-dreny ao atokantrano ao no mandray ny andraikitra. Raha sanatria avy na tsy ao ny ray aman-dreny dia ny zoky no ametrahana. Karakara ho zandrinareo e. Dia hoy mantsy ireo zandrinireo manao hoe inoy izay feo ny zokinareo. Zava-dehibe ny zoky. Ary tamin'ny jiosy dia mahazo ny anjara roa mihoatra noho ny zanaka hafa rehetrarehetra ny manana ny fizokina noho izay andraikitra lehibe zay. Ary rehefa tsy eo tsony ny ray mpianakaviana indrindra taloha nisy ny tepoly dia iny olona izay manana ny fizokina iny no manao ny fanatitra. Izany hoe mireprezante ny fianakaviana ray amanontolo eo anatrehan'Andriamanitra. Tena andraikitra lehibe na dia amin'ny ara-panary zany. Izany hoe zoky izany. Varoty amiko, omeo amiko ny fiziko inao. Dia hoy Esau manao ka zaho faty ka misy dikany amiko inona moa zany fiziko zany. Ary dia nienina izy. Ary dia lasa ny Jakoba ny fizokina. Resaka hanina riavana. Ao amin'ny Genesis 17:20 dia mbola resaka hanina ihany koa. Satria isy fitahiana izay homena ary amin'ny alalan'ny fihinanana ny hanina no hanomezana zany fitahiana zany. Ary dia mbola namitaka indray Jakoba riavana. Namitaka ny rainy izy. Ary dia lasany ny fitahiana izay tokony ho an'i Esau. Resaka hanina. Ny fitsapana voalohany nahazo an'i Kristy rehefa vita batisa izy ka hanompoka ny asana ny ministera dia naninona? Nalaim-panahy tamin'ny alalan'inona? Hanina riavana. Nohony izy, 40 andro izy, 40 alina voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy nihinan-kanina. Ary dia nohony izy, amaha-olombelona azy, dia avy Satana ary dia mivantana mihitsy amin'izay zavatra zay satria izay zavatra ilain'ny nofo zay hoe besoin. Besoin, fototry ny filan'ny olombelona ny sakafo. Dia hoy Satana mantsy azy manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny reto vato reto ho tonga mofo. Amin'izay mihinana ianao. Tsy maty misarotsony. Ary dia hoy Jesosy manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Izaho milaza aminareo fa raha nanaiky an'i Satana teo Jesosy dia vita ny asa famonjena. Vita amin'ny hoe rava. Tsisy azy nytohizana intsony. Lavo mandrakizay ny olombelona ary tsy nisy famonjenana fanavotana azy natao azy. Misaotra an'Andriamanitra fa nandresy Jesosy na dia teo anoloan'ny fitsapahana momba ny hanina azy. Tandremo ny hanina riavana. Fa ny fiainana mandrakizay na ny fahaverezana mandrakizay dia miankina amin'inona? Miankina amin'ny hanina. Lehibe zany fanamarihana zany. Raha ohatra ka te hanana copie nareo dia afaro amin'ny Amazon sy reny en ligne reny. Ny testameta vaovao sy ny fanavana ny biby madio sy ny biby maloto ka tamin'ny 5:10. Io ny dissertation tamin'ny zananao ny doctorat en théologie amin'ny teny anglisy fa mbola tsy voadika amin'ny teny frantsay. Izaho dia liana riavana. Raha namita ny fianarana ambony nataoko hoe nahoana ny matsiro indrindra zany henan-kisoa sy ny anana zany angeny tena matsiro zany aminay malagasy. Sa ahoana hoy nareo? Ho anareo teraka tao anatin'ny fiangonana adventia mitandro tsy mahalala zany nareo. Fa ho anay zany henan-kisoa sy adray. Ny ravitoto sy ny henan-kisoa zany zany ny sakafo tsara indrindra. Matsiro an'izany reo. Atelina kely mihitsy ny rora aloha androany hariva. Natsiro an'izany rakizy. Dia hoy nanontany hoe fa nahoana re? Ilay sakafo matsiro indrindra
nataon'Andriamanitra hoe tsy azonareo hanina eo. Mba hafa mihitsy zany filôzofia sy fomba fiasan'Andriamanitra zany ry havana malalaisany. Kanefa dia ny zava-misy dia zao, iny izay heverin'ny olona, ary ny tena marina dia matsiro tokoa izy, iny mihitsy no raharan'Andriamanitra. Iny mihitsy no raharan'Andriamanitra. Dia ao anatin'io fanadihadiana na ny etude nataoko io dia nakao amin'ny marika toko fahafito mihitsy ahako. Satria ao marika toko fahafito dia misy ilay teny manao izany no lazainy mba hadio ny anina rehetra. Marika toko fahafito ka ny andiny fa 7-10. Ny déclaré zany Jesosy fa madio ny anina rehetra. Ka nakankana io, na voalavo io, na rajako io, na kadradraka io, dia nolazainy Jesosy madio avokoa ka azoko hanina zany rehetrarehetra zany. Ary tsy mahagaga raha misy mihinana an'ireny amin'izao fotoana izao ry havana malalaisana, izay ilay lazaina. Ny tontolo manodidina ny marika toko fahafito ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy farany eo. Miresaka mihinana hanina, ary le hanina resahanao dia mofo. Tsy vary io, jiosy io contexte io, mofo io. Rehefa mihinana mofo dia raisina amin'inona izy? Amin'ny forsety ve? Raisina amin'ny tanana. Ka ny fahavaliny Jesosy na ny adversairany dia ny critique, ny tsikera azy. Satria ny mpianatra Jesosy dia tsy manasa tanana alohan'ny hinanana sakafo. Ny sakafo resahana io tsika mofo io. Resaka teto tsika indray mandeha momba ny hoe fahadiovana sy ny tsy hoe fahadiovana miresaka hygiène fa fahadiovana ara-tseremonialy. Hoy isika manao hoe ao amin'ny zavatra boky nosoratany Jiosy dia hoe farafaratsiny rano atsasaky ny atody anankiray. Zarainao roa zany ny atody dia esorinao izay ao anatiny dia androtsahanao rano dia iny rano iny farafahakeliny ny tokony anasana ny tanana mba hoe madio ara-tseremonialy ny tanana. Ny mpianatra Jesosy dia ny hinana mofo kanefa tsy nanasa tanana. Fahadiovana ara-tseremonialy isika. Ny mihinana mofo tsy manasa tanana araka ny fomba fijery ny mpitarika ara-pivavahana Jiosy dia mahatonga ny olona anankiray iny aloto seremonialy satria tanana maloto nandray ny mofo dia namahana azy tao ambava. Lasa maloto seremonialy le olona. Eto dia miresaka ny hoe transmission fahaltoana seremonialy sika. Ilay tanana dia mety ny kiasika zavatra naloto ara-tseremonialy. Ohatra hoe fatin-javatra tany. Fatin-javatra. Ary na fatina kankana kely, fatina lalitra kely, fatin-javatra kely. Amin'ny Jiosy ireny ny tena dangereux. Satria raha fatin-javatra ngeza be dia izany hoe faty io, azakasiana io. Fa maloto io ka mahatonga anao maloto. Fa ny dangereux dia zavatra madinika kely tsy hitany faty. Ary zay ny mahatonga azy hoe rehefa isotro rano izy, dinany ataony. Tatavaniny aloha. Satria nahoany? Sao dia misy fatin-javatra madinika kely tao, fatina parasy kely. Zay tsy hitany maso avy hatrany ry havana malalaisany. Ka mety mahaloto azy ny fisotroana an'izany rano zay voaloto ara-tseremonialy zany. Dia voakasiky ny tanana zany ilay zavatra maloto, ilay source izay fototry ny fahaltoana seremonialy. Dia lasa maloto le tanana. Lasa maloto le tanana, seremonialy fa tsy hoe seremialy. Dia rehefa raisina le mofo dia lasa maninona le mofo? Lasa maloto seremonialy koa le mofo. Dia le mofo seremonialy zay lasa maloto rehefa telina hohanina dia maninona? Maloto an'le olona zay ninana an'izany mofo zany. Zay ny contexte ry havana malalaisany. Ary rehefa maloto seremonialy ny olona anankiray dia tsy mahazo manao ny seremonie any amin'ny tempoly, tsy mahazo mandeha mivavaka izany. Fa tsy maintsy mijanona any lavitra ny tempoly ihany, tsy afaka manatona ny tempolin'Andriamanitra izy. Ary mandra-pahatonga ny hariva ny andro
mandrapahafatiny masoandro izy maloto ary rehefa maty ny masoandro dia mandeha mandro izy misitrika ao anatin'le rano le tsondrareo hoe mikve izay ao an-tranony eo na akaiky ny tranony eo na anatin'ny renirano mba hanadiovany tenany ka raha pitsy maraina dia afaka makany amin'ny tempolo izy mba hivavaka. Asa aloha ny fahitanareo an'izany fomba fivavahana zany na tsara na ratsy zany enjakenjana ihany zany ry havana malalaisany zany ve. Ny faharoa dia nilaza Jesosy manao hoe rehefa mihinana ny olona dia lasa ho an-kibony ny zavatra ny hohaniny iny dia misy mivoaka makany amin'ny fivoahana. Dia hoy Jesosy hoe izany no lazainy tsy Jesosy fa i Marka hono nanampy an'ity commentaire ty. Ahoana hoy izy? Izany no lazainy mba hadio ny hanina rehetra. Izany no lazainy hoy izy mba hadio ny hanina rehetra. Ary jereo tsara fa italika le hoe izany no lazainy. Mbola virena tsika kely io rehefa avy eo. Fa milohan'izany dia tsara ny manamarika ity zava-dehibe ty fanamariany ty. Ny jiosy ary jiosy ange ny resahan'i Jesosy tamin'io Marka toko fafito io. Jiosy ny lazany iny io. Ny jiosy dia tsy miantso ny henan-kisoa. Henan-kisoa ohatra ihany io raisiny io. Tsy miantso ny henan-kisoa hoe hanina. Io ny hanina. Henan-kisoa be io. Ny jiosy jamais iantso ny henan-kisoa hoe hanina. Kanefa resaka hanina no resahana eto. Izany hoe lay sakafo fihinana ho an'ny jiosy, izay ny contexte na ny tontolo manodidina ry havana malalaisany. Ny hanina resahana eto dia mofo. Tsy miresaka hen'omby na henan-kisoa na henan-kadradraka izy ry havana malalaisany. Resaka mofo ny resahana eto, hanina fihinana. Ny teny fototra efa nampidirisika kely teo dia tsy misy an'ity hoe izany no lazainy ity. Ary zay no mahatonga antsika milaza hoe natao any Italika ty. Ary eo amin'ny baiboly teny malagasy nareo izay manana baiboly ny ampelantanareo raha teny malagasy ny baibolinareo dia ahita mihitsy tokoa. Tsy hitanareo amin'ny baiboly amin'ny internet zany fa amin'ny baiboly vita print zany no ahitana an'izany. Izay nge ny mahatsara an'ity baiboly ty. Ity hoe izany no lazainy ity dia Italika. Ohatran'io fanoratra azy io. Izany hoe tsy ao amin'ny teny fototra zany io zany no lazainy io fa avy aiza io. Avy amin'ny fahatikaran'ireo olona izay nandika ny baiboly io ary arakaraky ny fahazony sy ny taizana azy ara-pivavahana sy ny fotompinoany no anambarany an'izany. Raha miny izy fa nodioviny Kristy ny zavatra rehetra ka azo hanina avokoa dia ilaza izy manao hoe tena Kristy mihitsy zany nanao déclaration fa azo hanina ny zavatra rehetra. Fa raha ohatra izy ka tsy mino an'izay raha ohatra zany ka tena mpandinika marina izy ary ny mpandinika ara-baiboly dia zay tokoa. Tsy misy an'ity hoe izany no lazainy ity fa izao fotsiny hoe mikibony ihany ka dia mivoaka any amin'ny fivoahana mba hadio ny hanina rehetra. Mivoaka any amin'ny fivoahana dia madio ny hanina rehetra. Fa ina no mivoaka any amin'ny fivoahana any ry havana malalaisany? Tsy le maloto ve? Tsy le maloto ve no mivoaka any fivoahana any ry havana malalaisany? Zany hoe ny resahan'i Jesosy zany dia système de purification any sakafo. Zay le tontolo ry havana malalaisany. Système purification ana sakafo. Izay maloto tsy ilaina dia lasa makany amin'ny lavapiringa. Any amin'ny toalety zany, any amin'ny WC. Any amin'ny siara ozy ry zareo sasany. Any amin'ny lavatory ozy ny sasany. Rehefa mitangina fiaramanidina any dia mahita an'izany karazana zany. Indraindray anao miteny hoe fa aiza ny toalety? Mijery le hôtesy. Inona koa zany lazain'le rangahy ty? Hay ny fitenin-drareo tsy toalety fa lavatory. Hay ny fitenin-drareo WC. Misy anarana be dia be amin'io fa ray ihany ny zavatra tiany lazainy. Rehefa mihinan-javatra isika dia tonga ao an-kibo dia ao ny vavony sy ny karazany dia izay ilainy tena lasany amin'ny lasiny mahatonga antsika hitombo ny fahalalana sy ny karazany. Fa izay tsy ilaina, izay maloto mivoaka
izay no ambaran'ny Kristy eto ry havana malaisana izay ao akibo ihany dia mivoaka any amin'ny fivoahana mba hadio ny anina rehetra. Fa hoy Jesosy amin'ny 9:17 mahaloto ny olona zay mivoaka avy eo am-pony, izay no mahaloto izy Jesosy. Eny zany ny sain-dratsy hoy izy, ny fitaka hozy izy, ny famonon'olona hozy izy, ny fijangajangana hozy eo am-po, ary dia mivoaka ety ivelany, reny ny mahaloto ny olona. Fa ny mihina-kanina amin'ny tanana tsy misasa dia tsy mahaloto ny olona. Ary sika ny resaka ny lalàna moraly sy ny lalàna seremoniely. Rehefa maty eo amin'ny hazo-fijalian'i Kristy, reny lalàna seremoniely reny dia foana tanteraka. Manasa tanany sika alohan'ny isakafoanana amin'izao fotoan'izao ry havana. Wash hozy zareo amin'ny teny anglisy, ary atao maneran-tany mihitsy zany wash, manasa. Sasana ny tanana alohan'ny isakafoanana mba tsy hitrangan'ny aretina. Resaka hygiène, resaka ara-pahasalamana zany. Fa tamin'ny andro Jesosy sika resaka seremonialy. Tsy maintsy manasa tanana alohan'ny isakafoanana. Dia mandeha ihany koa ny teny maneho amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. Dia manambara ihany koa maneho azo hohanina ny zavatra rehetrarehetra. Io a Petera. Ary dia akaikiny amin'ny 12 atoandro fisakafoanana dia noana izy. Kanefa teo ampiandrasana ny fikarakarana sakafo dia lasa restory izy. Ary rehefa tao anatin'izany torimaso zany izy dia nahita fahitana. Inona ny fahitana? Nisy lamba hozy izy nidina avy any an-danitra. Ary mifatotra ny zorony efatra. Ary tao anatin'izany lamba zany dia nisy karazana biby rehetra izay mana-tongotra efatra, zava-mandady ary ny voro manidina rehetra. Dia hoy ny anjely tamin'ny Petera ao amin'ilay fahitana io. Fahitana io ry havana malalisany, tsy ninona ny Petera. Mitsangana vonohy dia hano. Dia hono Petera, sanatry. Sanatry ahoana? Zaho izy tsy mbola nihinana. Tsy mbola nihinana ako. Zava-padina. Amin'ny teny fototra teny Grika dia antsoiny hoe akatartonio, zava-padina. Dia zaho izy tsy mbola nihinana zavatra mahaloto. Amen, nytiako lazana hoe tsy madio. Tsy mbola nihinana zava-padina na tsy madio. Ity hoe tsy madio ity amin'ny teny fototra dia ataony hoe koinon. Commun, koinon. Jereo tsara. Asy izy ity tsy menten'Andriamanitra hoe firy taona taorian'ny nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty, fa farafaratsiny taona maromaro. Taona maromaro taoriana nitsangan'i Jesosy tamin'ny maty dia mbola samy laza mihitsy Petera fa tsy fihinana n'inona zava-padina ry havana. Satria raha milaza tsika rehefa maty teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy dia azo hohaniny reny. Ary Kristy talohan'ny nahafatesany dia nilaza manao hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. Ko nahoana tsy hohanin'ny Petera ny zava-padina ry havana. Manambara Petera fa mitoetra ny fandrarana ny fihinanana an'ireny zava-padina reny. Dia hoy ilay feo taminy, izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao fady. Ary io dia dika teny malagasy amin'ity baiboly ity. Fa raha ohatra ka makany amin'ny teny fototra ianareo dia hita hoe izay nodiovin'Andriamanitra dia aza ataonao tsy madio, aza ataonao koinon. Metsika famaritana ilay hoe koinon rehefa avy eo. Satria toe-pisaina fotom-pisaina jios no resahana eto. Efa nodiovin'Andriamanitra. Mazavainy rehefa avy eo ao anatin'ilay toko sy ny dinina io hoe iza no nodiovin'Andriamanitra. Aza antsoinao hoe koinon, tsy madio, ny efa nodiovin'Andriamanitra hoy ny voalazan'ny anjely. Dia intelo izy nanaovana an'izany dia avy eo nakarina kany an-danitra le zavatra. Izany hoe zany ry havana malalisany. Tsy ahita amin'ny eo an-dalan-teny itsika hoe nisy hinana zava-padina tao Petera. Nisy soavaly tao, nisy kankana tao, nisy rajako tao. Tao anatin'ny fahitana fotsiny fa tsy nihinany Petera. Raha nihinany Petera dia hoy hoe za koa zany afaka mihinana andreo. Fa tsy nihinany Petera. Fa mitovy hoe nitady nokangatsika. Tsy nihinany Petera. Tsy marina hoe zany.
tsy nina Petera ry havana. Intelo nanehoana zany. Raha mbola nieritreritra Petera fa inona iny zavatra iny, dia nisy olona izay nirahany Cornelio nanontany hoe aiza ny tranon'ny Petera, tao ambavahady tao tokotany tao izy niandry. Izy io Cornelio, jiosy feleranga io, jentilisa ange io e. Azo atao amin'izay zany zao mampifandray ny resaka ry havana amin'alisany. Ny jiosy dia nihevitra fa maninona ny jentilisa? Maloto, tsy madio, eo anatrehan'Andriamanitra ny jentilisa. Ka na dia ny fandehanana makany amin'ny tranon'izy reny azy, ny fandraisana, ny fanerasirana, ny fampikasoana amin'izy reny dia maninona? Mahatonga ny jiosy haloto. Dia efa eo zany ilazan'Andriamanitra hoe izay nodiovin'Andriamanitra azo ataonareo tsy madio na koinon. Indro zany le sary. Manahoana le sary? Ino zany bibilava? Voay, rameva, autruche, bera, soavaly, zany eto zany. Inona ity? Giraffe. Inona ny diso amin'ny sary io ary? Inona ny diso amin'ny sary io ary havana malalaisana? Ny diso amin'ny sary io dia biby maloto daholo no hita ao anatiny ao. Kanefa ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy izy? Biby rehetra. Ao amin'ny 5:12. Ary tao anatiny nisy biby rehetra izay nanantongotra efatra. Tao zany kisoa sy rameva. Dia tao ny ondry sy ny omby ry havana. Tao ny ondry sy ny omby. Izay tsy ao anatiny le klasin'ny biby maloto ao amin'ny testamenta taloha. Tao io. Ny zava-mandatsy sy ny kisaka ety ambony tany ary ny voro manidina. Nisy akoho amam-borona tao. Nisy goaika tao anatiny tao. Ny biby madio sy ny biby maloto tao araka ny voalazan'ny Levitikos 20:10 zao hitantsika rehefa avy eo. Efa nambarantsika ny amin'ilay fotom-pisaina jiosy. Amin'ity resaka ity dia zao ny fotom-pisaina jiosy. Rehefa mifangaro mifampikasoka ny kisoa sy ny omby, dia lasa maloto, lasa tsy madio na koinona ny omby. Fampikasoana fotsiny. Ary ny tena marina dia zao, ny Levitikos 20:10 dia tsy milaza hoe ny kisoa veliny raha kasoanao dia lasa maloto ianao mikasoka azy. Tsy milaza an'izany ny tenin'Andriamanitra ry havana malalaisana. Rehefa maty ny kisoa iny kasoan'ny olona dia zay vao mahatonga le tsy fahadiovana na fahaltoana ara-tseremonialy fa raha mbola velona iny. Ary zay ka ny jiosy ohatra amin'ny taingina rameva ohatra ka. Ny rameva ange biby maloto amin'ny jiosy e. Nefa taingenany le rameva. Iza ny mbo nilaza hoe tsy azo taingenana ny rameva fa raha mitaingina rameva ianao dia lasa tratran'ny fahaltoana ara-tseremonialy. Misy ny sasany manao inona le atsiny teny anglisy hoe pet, le hoe biby tezaina ao an-trano, kisoa kely, zanan-kisoa kely ao an-trano. Raha mbola velona le izy ka mikasokasoka sy ny sisa dia tsy mamindra ny fahaltoana ara-tseremonialy. Tamin'ny testamenta taloha farafarasiny. Fa taty aoriana dia nivoatra le izy. Ka tamin'ny andron'ny Petera dia mbola velona le omby, dia mbola velona le kisoa fa nifampikasoka tao anatiny ina tao. Tao anatin'le lamba nampidinina azy tao dia izy manao hoe maloto, tsy madio, koinon. Averina ihany, ny kisoa akatartona. Maloto. Fa ny omby kasoan'ny kisoa tamin'ny andron'i Jesosy sy andron'ny Petera dia natsoin'rareo hoe koinon. Maloto ara-tseremonialy. Fahitana osika tsy ninona ny Petera. Fa natao ampitana lesona ilay an-dalan-teny. Ina ary ilay lesona? Voalohany indrindra, ny zava-padina, ny teny hoe zava-padina amin'ny teny malagasy dia nandika ny teny grika hoe akatartona. Io le biby maloto ao amin'ny Levitikos 20:10 ry havana malalaisana. Ny kisoa zany, ny rameva, ny kankana, ny voalavo, ny rajako sy ny sisa. Akatartona ny fiantson'ny tenin'Andriamanitra andreny. Dia le biby tsy madio
lay teny hoe tsy madio avy amin'ny teny fototra hoe koinona efa nazavaitsika kely le omby mifangaro amin'ny kisoa lasa koinona le omby lasa tsy madio le omby tsy madio ara-tseremonialy zany ny henomby mikasian'olona mifampikasoka tamin'ny maty ohatra de lasa koinona raha misy olona anankiray maty de avy ahako mikasika an'indrindra amintsika malagasy mamono lamba n'le olona finosina lamba de lasa maloto ahako zay le transmission an'le fahalitono zay ry havana malesina lasa maloto ahako de za lasa maloto io raha avy madama ka mikasika tahaka an'izao de lasa maloto koa izy satria nikasika tamin'ny source d'impureté source ny fahalitono ilay teny io zay fa ny diavin'Andriamanitra dia aza ataonao fady na koinona araka ny voalazany teny fototra am'jiosy ilay hoe koinona io dia zavatra tsy madio ara-tseremonialy ary olona tsy madio ara-tseremonialy an'io ny gentilisa am'jiosy dia koinona maloto ary rehefa mifampikasoka amin'izany maloto zay lasa source d'impureté na source ny fahalitono zany de lasa maloto ara-tseremonialy ny olona anankiray de tsy azo ny jiosy atao zany mifampikasoka na miantrana amin'ny gentilisa kanefa Petera dia ho asaina ho aiza ho any amin'ny tranony gentilisa de tonga raha nihira Cornelio izay gentilisa ozy anasany Petera ho any an-tranony eo amin'ny 400 kilometra eo ny elanelan'ny toerandreo fa dia Cornelio moa dia nahazo fahitana avy amin'Andriamanitra hoe mandra olona ho any amin'ny Petera dia izy no hanazava aminao ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga tany Petera riavana ao amin'ny 770 dia hoy izy Petera hoe hitako marimarina tokoa zao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra io le lazain'Andriamanitra hoe zay efa ny diovin'Andriamanitra aza ataonao maloto aza ataonao koinona tsy misy resaka fihinanan-kanana fihinanan-kena hoe henomby na hena-kisoa na henam-bitro na hena ninona eto ry havana malesana fifandraisana eo amin'ny jiosy sy ny gentiliste iresahany ety hoy Andriamanitra hoe foana ny fanavahana ny gentilisa tsy ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra efa ny diovin'Andriamanitra ny gentilisa ary olon'Andriamanitra izy maty eo amin'ny hazo fijaliany Kristy ary nandrodana ny hevitra izay mampisaraka ny jiosy sy ny gentilisa iray eo amin'ny Kristy ny ankohon'Andriamanitra na jiosy izy na gentilisa ary misaotra an'Andriamanitra satria raha tsy maty eo amin'ny hazo fijaliana nge Kristy ka tsy afaka niditra teo amin'izany ankohon'Andriamanitra zany ako na dia misy ara-milaza hoe taranaka jiosy ny malagasy ry havana malalaisany iny mo resaka hafa ihany koa iny fifandraisany jiosy gentilisa ny tiana ambara ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 fa tsy resaka hoe ny diovina ny biby maloto amin'ny testamenta taloha ka azo hoanina amin'izay amin'izao fotoana izao dia ny donia ihany koa ny Romanina 5:40 raisy ny malemy finoana ary nefa aza mandray sy tsara anareo ny eritreriny ny anankiray mihiny fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy dia hoy ny sasany manao hoe azo hanina dolodolo zany zavatra rehetrarehetra eo ny anankiray kosa malemy finoana ahoana ny définition an'le malemy finoana tsy mihinana fa tsinony zava-maniry le anankiray zany carnivore fa le carnivore io zany mila définition carnivore mihinana zao hena rehetrarehetra zao ve sa misy limite zany zavatra any le anankiray végétarien fa nahoana izy ny végétarien aoka ny mihinana hoy Paoly tsy hanamavony tsy mihinana ary aoka ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana tsy miresaka hoe aoka ny mihinana hen'omby tsy tsara ny olona mihinana hena-kisoa ny mihinana hen'omby tsy tsara ny olona mihinana kankana na ohatran'izany tsy resaka an'izany io ry havana malesina resaka végétarien miady amin'ny olona carnivore ny resahany eto ny sasany mihinan-kena ny sasany tsy mihinan-kena ary le tsy mihinan-kena dia antsoiny hoe malemy finoana asa mihitsy no niantony lazany Paoly sao dia nifampikasoka tamin'ny
hanina tany io hena io, indrindra leo hena namidy tany an-tsena tamin'izany fotoana izany. Ny ankamaroany dia hena avy naterina tany amin'ny sampy dia nentina tany an-tsena amidy any ny ambiny. Dia misy ilay koa ny hena izay ampifangaroan'ny mpivarotra eo. Ohatran'ireny varotra ny an-tsena ireny, iny le antsy anankiray. Firy kilao ny ilainao? Tsaka amin'ilay henako. Firy kilao ny ilainao? Tsaka amin'ilay hen'omby. Dia hoy ilay olona hoe sao dia mifangaro tao ilay antsy nanaovana ny henako sy ny hen'omby dia aleo tsy mihinan-kena mihitsy aloha. Aleo végétarien. Adiny végétarien sy ny carnivore riavana sy ny olona mihinana régime carné zany ny tao amin'ny fiangonany Romana nandefasan'ny Paoly. Ny teny dia Paoly manao hoe aza mifampitsara ianareo. Hoy Paoly manao hoe tsy misy zavatra maloto ho azy, tsy misy zavatra koinona. Paoly tsy milaza hoe tsy misy zavatra akatartona. Le akatartona ho tsika manambara momba n'inona? Ilay biby fady ao amin'ny testamenta taloha. Fa le koinona, le hoe maloto ara-tseremonialy. Tsy misy zavatra koinona ho izy. Fa raha misy manao zavatra ho koinona dia amin'ny any izy no koinona. Afinaritra le mianatra teny vahiny kely riavana malaisany. Mampahazava azy mihitsy zany. Tsy nanova nanana foana ny didy mandrara ny fihinanana zava-maloto Kristina ny apôstôly riavana malalaisany. Ary voaporofo tamin'ny Petera teo zany. Asan'ny apôstôly 10. I Petera dia nilaza aminao izaho tsy mbola nihinana zava-padina mihitsy ny akatary taonindreo tsy mbola ninona n'io ako. Taona maro tao aoriana nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Ary tsy mahita ny Kristy tsika milaza manao hoe asoanina amin'izay ireny. Lazaintsika teo fa ilay teny hoe izany ny nambarany mba hanadino sakafo rehetra tsy ao anatiny teny fototra riavana malalaisany. Ny nambaran'ny Kristy dia izao rehefa misakafo isika dia mandalo ny système digestif sy ny purification dia ny maloto mivoaka makany amin'ny trano maloto. Trano fivoahana. Amin'ny Korintiana 2:9-10. Mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy ho Jehovah. Ary aza manendry na hoe aza mihinana. Aza mihinana inona? Izay tsy madio. Ary jereo tsara le teny fototra. Inona le hoe tsy madio? Le akatartona. Ao amin'ny Levitikos 2:10. Io ange ny teny ampiasaina amin'ny Levitikos 2:10 ao e. Amin'ny fantikianany Baiboly amin'ny teny Grika. Akatartona. Aza manendry izay zavatra tsy madio. Aza manendry ny akatartona. Ny zava-padina ao amin'ny Levitikos 2:10. Dia andray ianareo ako ary horainareo. Ny tompo matsy ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny fihinana ny sakafo hohanina. Voalohany indrindra tamin'ny voalohany namoron'Andriamanitra ny olombelona. Dia izy manao hoe aoka ny inona moa zany? Ny légumes sy aoka ho végétarien nareo e. Zay ny lazain'Andriamanitra. Genesis 1:7-30. Meko anareo ny hanina manitsambo ambonin'ny tany. Ny hazo rehetra misy voa sady manitsambo ho fihinana ho anareo izy. Ary jereo fa ny biby rehetra sy ny voro-manidina rehetra ny zava-manana rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinana. Na ny omby aza tsy ny omby moa zany, ny omby végétarien fa ny liona. Na ny liona aza végétarien tamin'ny fotoana namoron'Andriamanitra zao tontolo izao riavana malalaisany. Fa vokatry ny fahotana dia lasa mamono olona ny liona. Lasa mihinana hena ary tsy mihinana fa tsy hena. Fa na ny biby aza dia végétarien tany amin'ny voalohany. Misy lesona lehibe asoahana amin'izay fa apetrako aminareo ny fahitana an'izay leson'izay. Rehefa tonga ny safi-drano dia mbola azo atao ny manao régime carné fa miaraka amin'ny fepetra. Hoy izay hoe mbola azo atao. Satria rehefa natao ny fandalinana na dia talohan'ny safi-drano ary dia efa nisy olombelona te hihinana ary ny hihinana hena. Ny hihinan-kena ary tsy mihinana fa tsy hena.
ary rehefa nihinan-kena dia nihinan-kena dia nihinan-kena dia lasa ohatra ny hena ry havana, misaina ohatra ny hena ry havana, ary tsy mahagaga ny faharatsiana raha ny tombo, ka dia hoe Andriamanitra hoe tsy azo atao intsony zao fa tsy maintsy faharanana hatreo. Lasa mitoratena tahaka ny biby ny olona ry havana. Manao afampitana angenareo ny olona végétarien sy ny olona tsy végétarien dia ho hitanareo ny mahasamy hafa azy. Ary menareo satria fantatritsika le izy. Rehefa lasa ny safi-drano dia io Andriamanitra hoe azonareo hohanina ny biby, nomena lalana zany ny olona, nomena lalana ny olona, afaka mihinana ianareo saingy esory aloha ny rany. Ok, esory aloha ny rany. Raha izay, faharoan'izay, omena hohaninareo ny biby fa zany akory tsy midika hoe afaka mihina kankana ianareo. Avy amin'ny biby madio, ny biby azonareo hohanina. Nahoana ny biby madio? Ry havana, talohan'ny safi-drano ange dia efa fantatra hoe ity biby madio, ity biby maloto hoe. Vakio nge ny Genesis 17 hoe. Hoy Andriamanitra hoe avy amin'ny biby madio dia fito avy, omby fito, ondry fito. Biby madio fito. Fa ny biby maloto hoy Andriamanitra dia roa avy. Vakeo nge ny Genesis 17 dia ny Genesis 17 faharoapolo roa avy. Dia manontany tena fa maninona reny dia fito ny biby madio fa dia roa fotsiny ny biby maloto isan'isany. Inona antony ianareo? Ho azo hohanina le biby madio. Ka mila maromaro, mila ampy amin'ny isany. Zay ve? Zavatra normal be nge zany ry havana malala isany. Tena tsy natao hohanina mihitsy ny biby maloto ry havana malala isany. Raha ity resaka safi-drano sy taoriana safi-drano ity. Ny velabelarina. Andriamanitra dia tsy afaka hitsipaka zay nolazainy taloha amin'izay ho lazainy aty aoriana. Raha ilazana Andriamanitra ao amin'ny Levitikos 20 sy ny Deutéronomie 24 tsy azonareo hohanina ny totozy. Dia ilazan'izany ve izy tamin'ny olona taoriana safi-drano manao hoe haniny totozy. Raha tsy azony hohanina ny totozy tamin'ny Levitikos 20 dia tsy azony hohanina zany totozy taoriana safi-drano ry havana malalaisany. Voalavo ny ohatra ny mena eto. Amin'ny karazana biby madio ihany no nangalana ny biby nanaovana fanatitra tao amin'ny tempoly. Zay ve ry havana malalaisany? Sanareo nahita amin'ny tenin'Andriamanitra hoe manaova fanatitra ianao. Fanatitra ho an'eto le zanako soa tao. Avy amin'ny biby madio nanaovana fanatitra tao amin'ny tempoly. Dia mamaky ianareo ny Levitikos 20 ray manontolo hoe. Ao amin'ny 9 izy dia miresaka any manao izay biby rehetra mivaky kitro. Jerevy tsara le définition ny famaritana azy, izay mivaky kitro. Dia misaraka tsara ny kitrony. Sady mandinika izy. Dia izay ny fihinanareo ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Misaraka ny kitrony sady. Raha ohatra ka misaraka fotsiny ny kitrony fa tsy mandinika izy dia tsy fihinana izy zany. Ny madio dia hoe fihinana, ny maloto dia hoe tsy fihinana. Ity zany sady misaraka ny kitrony no mandinika omby io zany. Tsy omby veraka izy. Fihinana zany io. Fa ity raha manontany tena. Andriamanitra hetsy nilaza ny antony fa maninona ny kisoa ny maloto tsy fihinana. Tsy mahita an'izany ao Baiboly. Fa ny siansa dia miezaka manazava amin'izao fotoana izao. Dia nisy nilaza hoe ny kisoa zany nge natao hanadio maloto hoe. Ary totra mitombona ihany zany ka. Jereo ange. Nasasanao tahaka ninona ary io ka avelanao andede ny avy hatrany dia mirimorimo makaiza io. Ny 20 ka ny 9 izay rehetra ao anatin'ny rano, izay misy vombony, dia misy inona koa? Sikirany ao anaty rano, ao anatin'ny ranomasina, na amin'ny ony, izay ny fihinanareo. Fihinany zany ty. Jereo nge le vombony raiky izy. Dia jereo le kirany. Fa manahoana ty anankiray ty? Ary ty koa matsiro ty. Ilay ny malagasy izy andropatsa rehefa teraka ny vehivavy. Matsiro dia mampitombo ny nonony renony izy io ho an'ny zanany.
fa ity fihinana fa ity tsy fihinana araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra satria tsy misy vombony sikirany miaraka eo. Ny zava-betaveta aminareo zisy ny amin'ny vorona, ny volotora, ny gipa, ny ankoay, misy re tsy fantatra inona ary zany gipa zany, inona moa ny ilan'ny ahafantarana zany, ny papango, ny voromahery, ny goaika, ny autruche, ny vorondolo, ny vany be, ny takidara, ny ramanavy. Tsy fihinanareo zany, ny amin'ny zava-mandady ozy izy, zay mananelatra sady mandeha tongotr'efatra, zava-betaveta aminareo. Fa misy fihinanareo kosa lasa izy zao kosa mifihinanareo amin'ny zavatra manelatra sady mandeha tongotra, valala, ny solama, ny argola, ny agaba isan-karazany. Enjana be le teny malagasy. Fa ny fantatro amindreo karazandreo dia ny valala aloha zany dia tena hazo hanina. Dia manaraka indray zany le zavatra mandady. Zavatra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia zava-betaveta aminareo. Ny menarany, ny kankany, ny lezary. Tsy fihinana zany, aza mavetaveta ny tanany tenanareo amindray no voalazany ten'Andriamanitra. Levitikos 20:1-20. Izaho Jehovah Andriamanitrareo dia manamasina ny tenanareo i Andriamanitra, ka dia ho masina ianareo satria masinako. Masina ianareo satria masina. Aza mandoto ny tenanareo amin'ny zavatra. Aza mandoto ny tenanareo. Korintiana 2:7-9. Tsy fantarareo fa ny tenanareo dia inona ozy izy? Tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Fa nan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra ihany koa izy. Manimba ny tempolin'Andriamanitra ireny biby maloto tsy tokony ho fihinan'ireny ry havana malalaisany. Korintiana 2:9-10 dia mbola mafisiny. Moa tsy fantarareo sa ny tenanareo dia tempolony fanamasina izay ao anatinareo. Sady azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-bo vidy ianareo, novidiana tamin'ny rano Kristy teo amin'ny hazo fijalianareo, ka mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Io le fanavotana novidian'ny rano Kristy. Itsika tsy miresaka hoe famoronana, izay mpamorona mahalala ny zavatra ny foroniny. Ozy manao hoe tiano azonao hanina, tiano azonao ampidirina. Tahaka ny diesel sy ny essence amin'ny tomobile ihany io ravana misy. Raha hoy ny mpamorona azy hoe diesel io dia ataovy gasoil ny makao anatiny eo, fa aza atao essence. Raha ohatra ka essence ny namorona ny mpamorona an'io dia aza ampidirina gasoil ao, fa ho tradozy eny an-dalana iny nareo. Andriamanitra mahalala izay tokony ampidiritsika ao amin'ny tenantsika. Fahasoantsika indrindra zany. Romana 4:10-9. Ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo. Ny tiany ten'Andriamanitra ho lazaina ry havana izao. Misy ifandraisany resaka hanina sy ny resaka ara-panahy. Efa nivakitsika io Korintiana 2:1-9 io. Manao hoe aza manendry, aza mihinana zavatra tsy madio, ny akatartoniny ianareo, dia zaho andray anareo. Dia amin'ny Korintiana 2:20-9. Na mihinana, na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Amen.
dia nomeny ho fahafahana no tsiratsiraina no esoesona ny zanany izay tokana no kapokapohana no ratraratrahana no sorona ho an'izao tontolo izao na natsaka raha izy no mombono faty mba ho tanteraka ny famonjena ho anay finona loatra rezay tontsinotsinonako rehefa notiavina ohatr'izao omeno hany isan'andro rivotra rano ary koa hazavana sy vilimbo arovanao rezahay rianto tsy osola fakana ho lava arovanao isan'andro refakapana sy aretina tsy avelanao azo anay fafahanao mamiratsy zahay mahagaga loatra re mba lalina loatra re ny fitiavanao anay olombelonao nao fonao faty ilay zanaka de Jesosy Kristy izay izokinay natsaka raha izy no mombono faty mba ho tanteraka ny famonjena ho anay inonare no avalinay ho anao reriray to tsy mendrika loatra rezahay angamba reny tenanay sy ny saina tarefanay omenenay zakanay Vavaka isika. Andriamanitra izay any an-tongotra amin'ity hariva ity izao fotoana izay natsapana sahady fiafarany ty conférence familjarina teny ity mbola misotranao zany no ny fitiavanao sy ny famondraponao araka zany hira zay nifetisina teo zany nanolotra ny ainao ianao nividy anay tamin'ny rasonao tao ny azo fijarena tany Kalvary misotranao zany mahalala ny mahasoa anay ianao Andriamanitra ary mampafantatra anay izay mahasoa anay satria voalohany indrindra ny fononao zahay fantatrao zahay satria novidinao zahay anao zahay masinao anao tempolinao ny tenanay ary tianao hitandremana sy nikarakarana izany misaotra ny teninao tamin'ity hariva ity ary misaotra ny hery zay omenao anay mba hahafahanay mankatoana zany kankatoanao izay tsy hikasika na ihinana ny zavatra noraranao zahay satria tianao satria tia anaraka anao zay tompo sy mpamonjy anay misaotra tompony ny vahoakanao misaotra no mpiaino sy ny mpanaraka ny programa rehetra isan-karazany tahaka an'izao ary misaotra no ny fanohananao ny fikarakaranao ny fiainao anay isan'andro san'andro amin'ny anaran'i Jesosy.